dia ohatra ny tonga kely tao anatin'ny saiko zay le hoe le teny voray fa ny fanatanterahana azy misy fomba fiteny zay moa taloha hoe fanatanterahana azy sisy izy ohatsy ny teny an'izao hoe ny teninao izy ny anamelohanao azy ny teninao ny amarinana anao na hainao miteny io zany na hainao mitoro io na hainao mizary io na hainao mitory io mizary io hainao miteny amin'ny olona io ny tenin'Andriamanitra io dia tadika ho tsaraina amin'io ianao ho avy ny fotoana anankiray tonga aminao zavatra torianao dia hitan'ny tompo eo amin'izay ianao hoe ahoana zay ny mena be ao izy dia be ny tadiavina aminy zay mena kely dia kely ny tadiavina aminy zay koa manteny an'izao mihitsy aza mba ho mpananatra be aza ho mpampianatra be fa ho moramora kokoa izy tsy moramora mahazo any mpampianatra le mitory sy le mizara zany dia ndray misy adidy lehibe ho antsika rehetra fa misy taona mihitsy misy taona rehefa beta be ny teny voray dia misy taona ohatrany tamisesa mihitsy ohatrany mampalahelo anahy tsy hoe mampalahelo anahy fa hitako hoe ny eo any tena mbola misy zavatra betsaka tsy tanterakako dia nefa reny responsabilité amin'ireny rehefa tonga any ariana any zany tsaraina amin'ireny tsika tsy mandalo fotsiny ireny tsy takany rano tondraka amin'ny kanakana Jesosy tsy zany rehefa nare ianao tadidy iny indray andro any rehefa tonga amin'ny fitsarana ianao dia tadidy iny indray andro any entre parenthèse kely zay dia ny zavatra tena tiako zaraina zay zavatra tena adin'ny olona hoe inona kay ny tanjony rehefa namorona n'olona Andriamanitra inona ny tanjony satria misy tanjona ao koa fantatrao fa misy tanjony mandeha Andriamanitra rehefa namorona ny olona dia nisy tanjona ao dia beta be ny olona zao raha nytanina hoe inona raha ny tanjon'Andriamanitra dia ny hazo fiainana mandrakizay misy an'izay aloha ao amin'ny baiboly fa tsy izay ihany raha ohatra ka hazo fiainana mandrakizay fotsiny dia vao niova ianao dia nalefan'Andriamanitra tany an-danitra fa magaka nefa najanon'ny tompo eto ianao satria tsy izay irery ny olona zany tiany makany paradisa izay moa ny olona tsisy te ho any amin'ny elo zany satria hany mafy be fa raha miteny ho any paradisa azo fiainana mandrakizay dia tiany olona zany zany ny olona zay zavatra tiany hany fiainana mandrakizay tiako zany tiany nofiko zany apetraka taom-pony olona ao izy ny mandrakizay mpitoro-tena izy miteny an'izay fa tsy izay ihany fiainana mandrakizay ny paradisa zany raha mamaky ny apokalipsy nareo tsisy an'i Jesosy dia tsisy ninona tsisy aina tsisy vy tsisy ninona fa aza miteny hoe namboarin'Andriamanitra ny olona nataony anjaka ho mpanjaka vao soratra amin'ny baiboly zany Genesis toko voalohany milaza zay fa misy anankiray eo alohany eo zay hoe vakitsika Genesis toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka dia avy eo rehefa mamaky ny olona dia miteny izy hoe Andriamanitra izy namorona ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra namorona ny azy ny tena zava-dehibe dia hoe hitovy endrika amin'Andriamanitra misy lesina be da be azo tsoahana izy moa hoe endrik'Andriamanitra io dia raha mamaky ny Kolosianina reo dia izy ny endrik'Andriamanitra tsy hita raha mamaky ny Filipiana toko faharoa dia izy hoe aoka aminareo zao saina zao izay atao amin'ny Kristy Jesosy koa izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra
Zany hoe raha fozina sy tsorona dia mila mitovy amin'i Jesosy ny kristiana. Dia raha mijery anao dia mahita an' Jesosy ve? Iza moa Jesosy? Dia jery an' Jesosy tsika inona ny toetra an' Jesosy. Dia avy eo mijery antsika tsika. Raha misy izao miteny hoe fahafantarana olona Jesosy dia fitiavana. Jesosy fitiavana, mora fanahy, tsy mihavona po. Maro n'izay fa tsy izay ihany izy. Ary izay no tena nisan'ny lesika goavana be mihitsy ankehitriny satria fitiavana be Andriamanitra. Rehefa fitiavana be n'Andriamanitra dia tsy matahotra an'Andriamanitra intsony ny olona. Satria Andriamanitra io tia anahy loatra fa tsy andefana any amin'ny elo izany. Dia lasa manoto. Ny filazantsara izany raha toriana ohatr'izany dia mahatonga ny olona hanoto. Satria ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra. Fa raha mamaky nareo amin'ny Baiboly amin'ny testamenta taloha dia manamafy foana ny fatahorana an' Jehovah amin'ny veloam-panendrena. Teny koa izay ny fatahorana an' Jehovah ny ialana amin'ny ratsy. Ny teny koa izay fatahorana an' Jehovah izy mampadio. Rasy jerentsika daholo izay. Ny fatahorana an' Jehovah mila koa izay jerenao. Satria maninona? Satria Andriamanitra tompontsika io tsy fitiavana koa io. Ny tsara koa io. Ary ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina. Ataoko fony teny kely. Misy ten'Andriamanitra manao an'izao hoe ny olona izy raha vao azony ny olona mpangalatra izy tsy avelan'ny olona maina. Na dia nangalatra noho ny anohanana azy. Dia misy koa hoe Andriamanitra hoy izy aza manamarina amin'ny mpangalatra ianao noho ny anohanana. Izay ny fitsarana, izay ny fahamarinana. Andriamanitra zany tsy misy hoe zany noana fa ao fa fatana io. Fa ty misy vary kely an'ny olona aloha angalariko. Tsy manao an'izany izy. Rehefa mamaky tsika io fitiavan'Andriamanitra io amin'ny Baiboly dia misy foana ao fitsarana. Ohatra, efa fantatsika sy anjery moa ilay hoe fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany tokana mba tsy ho vehatra rehetra miasa fa hanana fiainana mandrakizay. Fa klasika be izany. Fa ny eo alohany iny misy verset. Tsy adin'ny olona mamaky azy. Inona ny eo alohany iny? Ny eo alohany iny dia izao. Tahaka nanandratana Mosesy hozy izy nomena rana tany anefitra ny anandratana ny zanak'olona koa. Satria maninona? Satria ny zanak'Israely nanoto. Dia rehefa nanota dia nisy fitsarana. Dia avy eo nisy famonjena. Dia ny fitiavan'Andriamanitra koa mifandray foana amin'ny fitsarana. Misy teny hoe betabe misy verset koa miteny hoe Andriamanitra izy nampiseho ny fitiavana antsika fa mbola mpanototsika izy dia maty hamonjy antsika Kristy. Any hoe nisy maty tao. Andriamanitra rehefa namonjy ny zanak'Israely niala tany Ezipta dia nisy maty tao maty koa ny zanak'ala ny lahy matorehetra ny Israely. Fa dintsika foana mantsy izay hoe Andriamanitra mitsara dia Andriamanitra fitiavana. Fa na ilay fitiavana koa raha tsy fantatsika. Inona moa fitiavana? Korintena 13:12 dia miteny mihitsy ny fitiavana izy mahari-po. Ny fitiavana izy malemy fanahy. Mahari-po izany miaritra. Ninona zavatra miseho, ninona mety, ninona tsy mety, ninona zavatra ataony olona, ninona dia ianao mahari-po. Tsy mahari-po. Izay Jesosy izay, fa ianao manao ahoana, izaho manao ahoana. Malemy fanahy izany tsotra. Tsy kizitina. Tsy mora sorena. Tsy mononmonona be da be. Dia izay Jesosy izay dia ianao manao ahoana. Dia avy eo miteny hoe tsy mialina. Dia avy eo miteny hoe tsy mieboebo. Ny tsy mialina natao voalohan'ny fieboebona. Misy dikany be izay. Inona moa fialonana? Matetika rehefa Satana be ambi-po ny eboebo, marina izay. Fa ny anisana tonga ny Satana ny eboebo dia satria izao. Satana naniry ny toeran'Andriamanitra. Naniry ankalazaina. Misy zavatra tsy hananana eo fa hananan'Andriamanitra. Ny fialonana izany dia misy olona manana, ianao tsy manana. Izay mahatonga Salamo miteny eo amin'ny asafa hoe saika solafaka aho izy fa ny alina ny fiadanany ratsy fanahy.
ny adana be le raha tsy fanafa manana zavatra be da be izy tsy manana zay Jesosy zay tsy mialina ary io tena hitako hoe ary io koa anankiray io koa ohatra hoe zavatra mahazatra zao ohatra ny hoe ny olona eny an-dalana rehetrarehetra eny tsy fantatrao dia ianao raha mahita amin'ny olona ohatra hoe misy zavatra ananany any ianao tsy dia satria tsy fantatrao le olona ianao mety tsy alina ianao fa raha fantatrao le olona dia mialina ianao satria mifandray satria samy ohatrano dia raha maka ny tantara ny baiboly tsika anisany teraka ny antsoina hoe famonoana ny fialonana io voalohany indrindra zao tamin'ny Kaina sy Abela samy mivavaka reo samy zanak'i Adama samy kristianina tsy any ivelany i Abela nahazo fitahiana tamin'Andriamanitra raha araka ny teny Kaina tsy nahazo dia volazany ten'Andriamanitra mihitsy fa niova ny tarehany dia rehefa afaka elaela hozy izy ny baiboly dia namono ralàna izy zany hoe zay le masirasira kely mahatonga ny masirasira be tsy teo ny eo akory dia namono ny Kaina Abela fatao foana io dia mitombo isaka mahita ny Abela zany Kaina dia mialina fa Abela amin'io tsy au courant in'iny tsy malala in'iny dia maty izy ohatr'izay koa ny tantaran'ny Isaka sy Ismael ohatr'izay foana tantaran'ny baiboly Isaka araka ny teny fikasana hoe zay ateraky ny kibonao no andova ny tany dia tsy misy problème be amin'ny Israely amin'izao io Ismaela koa tsy naharitra tamin'izay fa dia nitady moyen Abrahama dia niteraka ny Ismaela rehefa avy eo amin'izay izy ny ten'Andriamanitra hoe roaso izy fa zay ateraky ny ibonao Isaka ny antsoina ho taranaka Isaka ny mpandofa dia ny tantaran'io Arabo ray manontolo io mandrakity ny androany dia izay miady any Jerosalema amono ny jiosy satria manino satria mialina ny jiosy fa ny jiosy nahazo fanekena dia zak'izay koa ny kristianina raha makonareo anisany namonony Josefa namonony rahalany Josefa azy nahazo vision izy nisy fahitana zao izy ohatr'izao dia voalaza ny ten'Andriamanitra mihitsy hoe nankalaza ny ralàna meny dadany koa izy akanjo masoratsoratra dia tonga ny fialonana dia naiky ny vonoana Josefa ratsy be zany ohatr'izay koa Esau rehefa nahazo fitahiany Jakoba dia voalaza ny ten'Andriamanitra mihitsy hoe efa akaiko izy ny fotoana ahafatesany Isaka hikaky fa rehefa maty hikaky dia vonoako Jakoba kristianina zany tsy olona ivelany daholo tadinareo ilay zanakalahy ny ray niova fo dia ny ray tao tany an-tsaha samy zanaka trano io dia rehefa nahazo nampidiriny ray ny tao trano ilay zazalahy dia tonga amin'izay ny fialonana ilay anankiray tsy netinitra izy omenao antisytisy ity fa mila sorona amintsika zany fa hampaloto antsika zany dia amono antsika amono ny rahalahntsika amono antsika amono ny fanahintsika ihany koa Jesosy tsy mialina tsy mieboebo tsy mirehare beta be ilay version amin'ny baiboly milaza an'izay dia rehefa ahoana raha ny fiasan'Andriamanitra mba afahana hitovy endrika aminy tsy eo eo io tsy ray andro tsy roa andro tsy telo andro raha maka ny baiboly tsika dia misy hoe enin'andro misy fotoana zany io dia zay nijerevantsika tamin'ny voalohany au commencement zay mahatonga Jesosy miteny foana hoe au commencement rehefa nisy ny teny hoe ahoana hozy izy ny move hozy izy Mosesy nampariraka anay hoe hisaraka amin'ny vatiny dia ampisaraka amin'ny vatiny toy Jesosy hoe tsy mba ohatr'izany tamin'ny voalohany Jesosy miverina amin'ny voalohany foana teny koa izy hoe ahoana hozy izy mifamakinao azy rehefa nisy ny teny inona ny didy lehibe ahoana ny voasoratra mila mijery ten'Andriamanitra tsika dia mila mijery ny amin'ny voasoratra
dia jerentsika io andro fahenina io fa ny kristianina rehetra tsy maintsy mandalo amin'io vao mitovy endrika amin'i Jesosy ka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa raha tsy mandalo amin'ny 6 jours de la création io tsika tsy hitovy endrika amin'i Jesosy zany misy aizinao misy fahazavanao misy mangidy ao misy mamy ao misy fitahiana ao misy tsy fitahiana ao raha ny filazantsara toriana aminao zany malama be misosa be miaraka amin'i Jesosy tsy filazantsara zay fa filazantsara misy hoditra akondro fa filazana amin'ny tompo dia ambony ambany ambany ianao androany raha pitsanao ambony ambony ianao androany raha afaka pitsanao ambany mety milamina ianao androany dia mifalio izy ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga ny fahoriana mieritrereta fa nataon'Andriamanitra mifanojo io mba fataranao fa tsy tompony ho avy ianao any am-pitokotena izy miteny an'izay ataony tompo eo foana io ahitany tsara ny temponao hoe ahoana raha maky amin'ny baiboly tsika amin'ny baiboly tsy manomboka amin'ny zavatra tsara zany tsy baiboly zany ny namboron'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra tamin'ny voalohany izy Andriamanitra namborona ny tany sy ny lanitra ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aiza ny tambony lalina tsara ve zany ratsy zany ianao koa ohatr'izay tsisy olona teraka teto amin'ity tany ity ka nitsikitsiky fa raha nitsikitsiky ianao tonga teto mety tsy olombelona ianao zay fa vao tonga eto ianao dia mitomana ny zaza vao kibonao ary ny reniny dia efa mijaly mandoa sasantorana vao manomboka ny aina dia vao fotr'izay zay ny famantarana fa aizina ny tany misy ranomaso eto misy fijaliana misy fahoriana dia efa maninona ry Andriamanitra moa zany fitiavana ve Andriamanitra dia ohatr'izay ny fiasana izy ny tena Andriamanitra hoe madio sy hevitra reo tsy fahafantaranareo ny soratra masina any amin'ny Jaona toko voalohany izy dia miteny an'izao mihitsy hoe ny fahazavana ozy izy dia mamiratra ao anatin'ny aiziny ny fahazavana dia mamiratra ao anatin'ny aiziny zany hoe ny io aiziny io aloha ny antony io dia ahafantaranao ny fahalemenao iny le fanteneniko tamin'ny efa ela roa volana angamb'izay dia ilainao vonjy satria tsy finaritra mila mpahanao fanafody fa marary dia nitorinanao an' Jesosy ahafantaranao hoe izao ny fahazavana aina izao ny fahazavana zao tontolo izao ahafantaranao ny azo fijaliana io aiziny io matetika ary izay foana mihitsy Andriamanitra zany tsy misafidy zany rehefa tondra olona amin'ny fiovana mampiasa fahafatesana izy mampiasa aretina izy mampiasa tsy fisina izy amin'ny fiainan'olona anankiray ahafahany hamonjy azy izay fiasan'Andriamanitra i Paoly nazava be tamin'ny fariseo izy izy tena faratapiny nyrehatra mihitsy hoe za jiosy za sao diso reo fivavahana kristiany reo enjiako daholo tatatata nisehon'i Jesosy amin'izay izy tamin'inona nisehovany anazy tamin'ny atoandro be nanahary izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny 12 atoandro ho fampianarana Paoly zany fa tsy mazava mihitsy izy fa mbola misy mazava be ao dia nanina izy ny tenin'Andriamanitra lasa jamby izy tsy maintsy miverina maizina ianao aloha dia avy eo amin'izay izy nahita ny tompo zay mahatonga ny jamba be da be vovonjy ianareo ny jamba vovonjy Jesosy be da be ny jamba mivonjeny satria ny jamba zany tsy mahita ininona mihitsy ao anaty aizinao dia tenin'Andriamanitra fotsiny ny enina fa ankehitriny ny olona mahiratra be toriana foana hoe ankehitriny efa mahiratra be ianao rahalahy tena milamina ianao rahalahy mahery ianao rahalahy lasa misy mazava anankiray ao dia raha vao misy mazava koatra amin'ny mazava anankiray dia tsy hita hoe izy ali mazava nareo ve tsy marimarika an'izany mangalana ianao labozia dia mangalana ao ampoly samy ampireto ireo fa tsy dia hitanao loatra ny hazavan'ny anankiray tsy dia fantatrao izy amin'ny mazava fa rehefa hitory an'i Jesosy dia tsy maintsy atao maizina ny olona
tsy teneniny zany io mahery teneny eo anaty fahotana ampidinina ambany dia ambany satria ny mazava izy dia mamirapiratra anatin'ny aiziny ohatrany kitana io io kitana io raha jerenareo aiza zao ny kitana zao tsy hitantsika satria maniny satria misy masoandro misy mazava fa sorana io mazava io dia hitanareo ny kitana zany hoe fahatsarany kitana sy mivolana amin'ny alina no miseho dia ohatr'izay koa jesosy raha hitoran' jesosy amin'ny olona zany tsy mitorony olona zany hoe tsara io olona io ao anaty aiziny olona io ny fiainanao zao ahoana efa nandrainy jesosy ve ianao tsara rehefa nandrainy jesosy zao fa mbola misy maizina ao aorianao satria nisy mazava nisy aizina aloha dia misy mazava eninandro fa le fahazavana amin'ny voalohany dia mafy be zany hoe mahatonga anao iova dia mafy be io fahoriana io io ianao zay olana anao io zay ny antony dia io amin'ny azo fijaliana ihany ny afatsaranao azy mba fantatrao ny alalin'ny azo fijaliana mba fantatrao ny ahoana ny azo manina moa fijaliana io azo fijaliana io ny tena hoe io zany ny fanambarana faratapany amin'i Jesosy raha tia lalin'Andriamanitra aloha aza mitady zavatra hafa feno ao amin'ny azo fijaliana io dia teneniko foana dia mbola azavaiko foana dia mbola azavaiko foana azo fijaliana satria mety misy tsy mahalala ny antony izy Paoly zao izy tsy mba naisana tao korery ko ny azo fijaliana Jesosy Kristy Jesosy Kristy izy nitoriana taminareo araka ny soratra masina maty no fahotantsika dia nitsangana tamin'ny andro fahatelo ary nazahay izy nareo apôstôly reo dia zany nitorianay sanatria mba nisy rehareko ny azo fijaliana Jesosy Kristy zany hoe azo fijaliana io azavaina amintsika hoe inona ka izy io fitiavan'Andriamanitra ie fitsaran'Andriamanitra ie famasinan'Andriamanitra ie famarinan'Andriamanitra ie tsy afaka saranao reo raha ianao zany mijery an' Jesosy zany dia aza mieritreritra mihitsy hoe fitiavana fotsiny zany izy tsy baiboly zany fa Andriamanitra zany marina koa dia le fanteniko raha teo le fahamarinana hitanareo raha ohatra ka Andriamanitra ka mamela ny heliko fotsiny amin'izao dia tsy Andriamanitra amin'ny baiboly azavaiko kely tsika rehefa mizara na rehefa mitondra hoe tia anao Jesosy avelaky ny Jesosy ny heliko fa raha olona tsy azavainao tsara inona ny antony matsato zany zay ngamba i Paoly rehefa nitorony azo fijaliana Romanina toko voalohany Romanina toko faharoa tsy niteny mihitsy hoe tia anao Jesosy na ianao mahita Jesosy mitory tsy miteny hoe tia anareo ary zareo tsy hitanao anaty baiboly zany fa kehitriny filazantsara kehitriny dia zany rehefa nitory Petera rehefa nilatsahan'ny fanahy masina tsy niteny tamin'i Jesosy hoe tiany Jesosy nareo zany ny teneniny fa vakio tsara fa izy tsy mamo araka ny teneninareo zahay izy fa zao izy le voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny andro farany mandatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanakareo lahy dia aminany ny ankizy vavinareo aminany hanonofo ny mpanompoana anareo mandrapatonga amin'ny andriny Jehova izy dia misy fitsarana eo ny teneniny dia miteny izy mibeba ary ao ka isorona amin'ity taranaka ratsy fanahy ity ny fitoriana filazantsara ara baiboly dia fitsarana Andriamanitra aloha voalohany indrindra mitsaranao io manao ny tsy mety ianao dia misy azy ao zay ny fitsarana eto tany raha vao mangalatra ianao misy onitra eny fitsarana ny fitsarana zany tsy saranao amin'ny sazy zany velively ary aza sarana mihitsy ary raha miteny zany Andriamanitra hoe mitsara dia aoko ho fantatrao fa misy sazy koa ao hitsaranao hitsara mandrakizay dia ny helo raha tsisy ny helo tsisy ny fitsaran'Andriamanitra tsy marina Andriamanitra satria be da be ny olona manao ny ataony eto amin'ity tany ity maty dia araka ny finoany temoin-de Jéhovah hoe rehefa maty ny olona dia tsisy toy antsony fa ny marina izy nitsangana tsy Andriamanitra amin'ny baiboly zany Andriamanitra sandoka Satana mpitory zavatra oatra zany Satana le niteny tamin'ny Eva hoe tsy ho faty akory ianareo zanareo le fitaky Satana zany méthodeny Satana le mitena mihitsy tsisy fahorinan-joanareo zany milamina be manamavo ny olo manamavo isan'andro san'andro izy any amin'ny Jeremia toko 7:20 any hoe tsisy loza izy anjoanareo tareo le mifamadika be ny filazantsara tena izy sy ny tsy izy fa Andriamanitra mitsara
ny olana lehibe zany dia ahoana ary ny anamarenan'Andriamanitra any ianao izay meloka nefa izy marina. Zay ny olana lehibe. Raha ohatra Andriamanitra ka nangalatra ianao, ataoko hoe zay namono olona ianao, nigadra ianao ty Andriamanitra tiako be ianao dia avoakako fotsiny amin'izao dia averiko foana tsy Andriamanitra zany. Andriamanitra mpanao kolikoly. Andriamanitra tsy marina. Fa Andriamanitra tsy manao an'izany mihitsy. Fa mila sazy. Izy ara ny sazy. Izy ara ny solona io. Dia tonga amin'izay izy naka endriky ny nofo dia voalaza amin'ny Baiboly hoe ny hazo fijaliana. Satria ny tambiny ota dia fahotana. Tsy maintsy misy maty no fahotanao. Tsy maintsy misy olona maty satria olona nanota. Ary tsy maintsy misy Andriamanitra koa no faty. Satria tsy sarobidy afa-tsy ny Andriamanitra. Ny famonjena dia avy amin'Andriamanitra tsisy avy amin'ny olon-kafa. Tsy anjely akory namonjy anao teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy Andriamanitra ray akory nijanona taremy ambony tany dia niteny tena aloha fa aniraka olon-kafa. Misy zavatra mystère be tsy atakaratsika an'io Andriamanitra io. Ny amin'io ray zanaka sy fanahy io fa tsy tia-bela-piratra an'izany. Fa Andriamanitra vatany tonga teto. Nanaiky ny vonoana ahafahanao afaka. Ka ny famelan-keloka sy ny fitiavan'Andriamanitra zany dia tsoroko aminao mihitsy fa zay ihany izy vao mamela heloka. Ivelan'izay tsisy. Dia raha manala anao tao zany Jesosy dia sady marina izy satria efa nisy solonao tao. Fa raha tsy manao an'izay izy raha tsy eo amin'i Jesosy ianao tsisy famelan-keloka. Fa fahatezerana zay ilay nitenenina lalata-tety teo. Fahatezerana no mitoetra ao aminy. Dia izay ny antsoina hoe hazo fijaliana. Izay ny raketantsika foana ny hazo fijaliana Jesosy. Na mitory, na amin'ny fiainana andavanandro. Fa ivelan'izay tsisy famonjena amin'ny hafa. Tsisy anarana hafa azahoana famonjena. Fa ankehitriny io hazo fijaliana Jesosy io tsy toriana intsony io. Ary nazavain'olona ary be da be ny olona tsy mahatakatra an'izay. Hany ka nisy fotoana miteny foana hoe misy fotoana ny olona miteny an'izao mihitsy hoe zay moa ilay izy satria izaho mbola tratra an'izany nisy fotoana niaraka tamin'izay. Andriamanitra tia anah ve izy dia hanary anah any amin'ny elo. Fa nga moa Andriamanitra tsy tia anah tsy mandefa anah any amin'ny elo izany izy dia manao zavatra ataony daholo ny olona. Misy teny Jesosy zay manao an'izao mihitsy azo omena ny alika izay masina. Ary ny vatosoanareo azo omena amin'ny kisoa sao hifototra aminareo izy. Io fitiavan'Andriamanitra sy fitsarana sy io azo fijalina io masina, madio. Ka raha ny olona rehetra omenao an'io dia isaky mihetsika iny dia averiny aminao foana. Fa nga moa Andriamanitra tsy tia anah. Andriamanitra ne tia anah tsy handefa anah any amin'ny elo izany. Hitory anazy eo foana ianao fa fitiavan'Andriamanitra ny torianao fa tsy ny azo fijaliana averiny aminao foana iny. Fa nga Andriamanitra tsy tia anah indray dia manao ny ataony izy. Dia hifototra aminao izy. Dia aloha tsy mitory an'izay intsony. Aloha mitsoro ny fatahorana an'Andriamanitra. Satria rehefa plus ianao matahotra an'Andriamanitra zany miteny anao kokoa plus ianao mitandritandrina midianao. Ohatran'ny zazakely io rehefa kapohan'ny rainy zany ny zaza tsy mieritreritra mihitsy ny zanany iny mety eritreritra ihany ve dia hoe tsy tia anah intsony ty raiky ty. Naka aza atao zavatra kely izy fa nanarany Jehovah fa ny zanaka tiany izy ny anarany. Misy foana ny kapoka ho antsika. Ny fatahoran'Andriamanitra zany vakia kely ohatra hoe Salamy 5:5 fa Job 28:28 ohatra. Job 28:28 valomroapolo. Dia hoy izy tamin'ny olona, indro ny fatahorana ny tompo ny fahendrena, ary fialana amin'ny ratsy ny fahalalana. Fatahorana ny tompo izy ny fahendrena. Inona ny fahendrena? Fitiavan'Andriamanitra fatahorana ny tompo ny fahendrena. Amaky indray tsika Salamo. Salamo fa 112 ngamba izy izay. Fa 110 ka. Andiny 10. Ny fatahorana an' Jehovah ny fandoam-pahendrena, fahalalana tsara
ho anana an'izay rehetra makatoy izany maritra mandrakizay fiterana azy raha maka ohabolana tsika dia feno fatahoran'Andriamanitra ohabolana toko voalohany ve ohatra toko voalohany andiny fafito ny fatahorana an' Jehovah ny fandoham-pahalalana fa ny adala manamavo ny fahendrena sy ny famaizana. Dia raha mamaky indray tsika ny ohabolana toko be da be toko 420 ohatra andiny 420 720 ohabolana 420 andiny 520 720 ny fatahorana an' Jehovah dia fiarovana mafy mahatoky ary ny zanany ahazo fialofana. Ny fatahorana an' Jehovah ny loharanonaina hanalavirana ny fandriky ny fahafatesana. Dia be da be raha hoe fatahorana an' Jehovah izany. Ny fatahorana an'Andriamanitra tsy fitiavana fotsiny ihany izany e fa aloha matahotra an'Andriamanitra ihany koa mba ahafahanao tsy mibioka. Fa raha ianao andeha foana fitiavana isan'andro vily lalana ianao. Dia verina kely tamin'ilay teo iny aho hoe i Paul rehefa nitory amin'ny Romanina toko voalohany sy faharoa teo dia nitory foana izy hoe faratsiany Jiosy izy faharotsiany Jetlisy dia teneniny eo daholo ilay izy hoe maizina ohatr'izao mpanota izay ilay hoe aizina ny voalohany dia avy eo misy an'i Jesosy andro voalohany ahatonga anao hiova dia ny andro faharoa ianao izany rehefa nasoron'Andriamanitra tamin'ny fahotana rehefa voavonjy dia misy lalana hafa indray dia eo amin'ilay faharoa hoe ary Andriamanitra nanao hoe misy ny habakabaka eny elanelan'ny rano ary aoka mpisaraka ny rano amin'ny rano izy ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nampisaraka ny rano mba ny habakabaka tamin'ny rano ambony habakabaka dia nisy izany ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe lanitra dia nisy hariva nisy maraina andro faharoa izany. Rehefa nivonjen'i Jesosy ianao dia misy an'io foana aoka ny rano aoka isy fisarahana ao izy amin'ny rano ambony habakabaka sy ny habakabaka. Ny rano izany dia fiainana fiainanao taloha izany raha ento tany ny ambanin'ny habakabaka fiainanao lanitra misy fisarahana foana tsy misy miaroaro mihitsy izay foana ny fiasan'Andriamanitra hatramin'izay ka hatramin'izao na mandinika ny tantaran'i Abraham tsika mandinika ny tantaran'i Egypte tsika ny zanak'Israely tsy hoana ny ala tao Egypte satria ny Egypte izany feno fahotana tao fa na dia niala tao Egypte ary ny zanak'Israely dia nanaraka azy ny Egypte. Izany hoe tsika na dia efa nasoron'i Jesosy ary dia ratsoin'i Jesosy ho amin'ny fahamasinana ho amin'ny fisarahana izay marary satria misy namanao tsy ahafahanao miaraka intsony izay ilay misy aizinao dia avy eo misy mazava misy zavatra tianao taloha dia tsy ataonao intsony dia tsy tianao izay dia marary ianao dia misy aizinao avy eo misy mazava. Satana indray fanohatra amin'io ilay mifangaroaro. Nisy fotoana rehefa tonga ny fariseo sy ny mpianatra Jaona dia niteny tamin'i Jesosy hoe izay izy mifadianina ianao kosa misotro sy mihinana foana. Dia izy Jesosy hoe moa izy mahay mifady izy ny avy amin'ny mpampiakatra raha mbola ao ihany ny mpampiakatra tsy mahay mifady izy fa esorina izy mpampiakatra raha vao mifady izy tsy misy olona izy manampy damba amin'ny lamba vaovao amin'ny lamba toto ary tsy misy olona manisy sinioditra vaovao divay vaovao amin'ny sinioditra vaovao raha tsy izany divay vaovao amin'ny sinioditra toto raha tsy izany dia ho tritra hozy izy ny siny fa ny divay vaovao dia atao amin'ny sinioditra vaovao ny lamba vaovao dia atao amin'ny tapa-damba vaovao. Inona tian'i Jesosy tenenina amin'izay? Ny divay koa dia vy raha tia ny divay hozy izy fanekena vaovao amiko fiainana fa ilay siniasinany fiainana vaovao iny mila vaovao koa fa ny fariseo izany manao zavatra ara-panahy be nefa ny tenany arakay tsy niova akory. Be da be ny kristianina ohatr'izany mifangaroaro manao zavatra ny tompo mivavaka ihany araka ny tenin'i Jesosy any amin'ny Laodikia hoe satria matimaty ianao dia efa alohan'ny vavako satria ianao izy sady tsy mafana no tsy mangatsiaka. Raha mijery ny olontsika mivavaka daholo eny vavaka daholo isak'alahady ny onjam-peo amin'ny radio izany tena feno
manao zavatra ara-panahy daholo fa ny tongotra ray ao am-piangonana dia ny tongotra ray aty ivelany fangaroaro io talentan'ny satana mihitsy ny fangaroaro io mantsy ny ahafahany mamitaka asiany fahamarinana kely eo amina hoe avy amin'ny jiositsika asiany fahamarinana kely eo amina hoe Yahoshua zay karazany io dia any ianao fa lasa makany lainga be amin'izay rehefa avy eo nisy taona nijery nisy jery tsy tadidiko izay na fandaharam-ban'iren'le olona le manao an'le tantara-be reny voyante reny dia zavatra mahagaga dia izao misy baiboly eo aminy ao toy izy ianao hoe ay sy tena ato marina Andriamanitra fa asany Andriamanitra ny ato fihitaka be io mivoata ao fa tsisy fangaroaro zany ny tenin'Andriamanitra ary tsisy mélange zany rehefa tsy mety lavy mihitsy ny zanak'Israely dia farany ainy balaka sy balamana atao dia andao izy hifangaroaro aminy aloha saintsika mivady amin'ny vehivavy izy dia nomboka nanota amin'izay zanak'Israely le mifangaroaro le manangolo izy ny tenin'Andriamanitra tratra amin'ny fanangolena séduction inona moa le séduction teny gasy azafady séduction zany hoe manangola mamitaka zay tena Andriamanitra miteny mihitsy hoe any am-parany any maro ny olona voafitaka izy tsy dia niteny loatra hoe maro ny lavo enjehana sy ohatr'izany misy zay rehefa any amin'ny apokalypsy any sy rehefa tena ao anatin'le tribulation fa alohan'izay dia be da be ny lavo no séduction fanangolena fa ianao dia natsoan'Andriamanitra ny fisarahana mila vaovao dia nydingana fahatelo ary Andriamanitra nanao hoe aoka hiangona ny rano eny ambany lanitra ho amin'ny fitoerany iray ary aoka hiseho ny maina dia nisy izany ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany ary rano tafangana nataony hoe ranomasina ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany fahatelo ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany aoka ny tany aniranana mamosy hazo fihinam-boa izay mamoa samy araka ny karazany hafa ka manam-boa ao aminy eny ambony tany dia nisy izany ary ny tany naniriahatra sy anana mamoa samy araka ny karazany hafa ary azy mamoa izay manam-boa ao aminy samy araka ny karazany hafa ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany dia nisy hariva nisy maraina andro fahatelo izany rehefa fisarahana dia anatin'ny fisarahana dia misy an'io dingan'io hoe natokan'Andriamanitra izy ny rano dia nataony niseho ny maina zany ny efitra zany hoe tsisy rano désert dia raha mandinika ny tantatsika zanak'Israely nandalo efitra Jesosy makany any efitra zanak'Israely rehetra zany tsy maintsy ny kristianina tsy maintsy mandaly efitra raha ny fiainanao zay tsy mandaly efitra mandainga ianao satria mandaly efitra foana io le niteneniko teo hoe fiainana eto tany eto ady dia mahafinaritra be satria izy Andriamanitra hoe tsara izany le teo aloha teo tsy niteneny hoe tsara zany tamin'ny voalohany izy miteny misy mazava dia mazava nataony tsara fa io nataony hoe tsara izany zany hoe le maina miseho amin'ny fiainanao io izy Andriamanitra hoe tsara zany satria maninona satria hisy anana amin'ny foko misy voa miseho eo misy fruit kristianina zany dia misy an'io aoka ny tany aniranana mamoa ho azo fihinam-boa izay mamoa tanjon'Andriamanitra amintsika dia hisy voa inona moa le voa voa ny fanahy masina Galatiana 5:5 le fitiavana ihany hoe fahamoram-panahy fahalomem-panahy tsy miebebo tsy mirehare tsy mialina be da be fa iny miseho iny rehefa tonga ny maina rehefa tonga ny efitra na io voa ratsy no miseho eo na io voa tsara rehefa tena ao amin'ny tompo ianao zay dia voa tsara io ohatra ny Paul Silas rehefa ngiatra izy tany amin'ny prison tsy monomonina fa nidiran'Andriamanitra any zany tena ahitana ny kristianina amin'ny zavatra tsy mety ho hita eo ny fihetsiny ho hita eo ny fihetsiny raha manaraka ny ten'Andriamanitra izy na tsy fa Andriamanitra tsy mila ravina Jesosy rehefa andeha hiakatra ny Jerosalema dia nahita hazo izy avy avy fa tsy namoa tady voteo aminy izy dia tsy nahita fa ravina fotsiny zay le fisehoany ivelany zay za mivavaka isaka lahady
za zao ary tena zavatra isarina ny tompo ny zavatra rehetra io tena miara-miasa mihitsy a ny raviny io maintso daholy ny akamaroany raha mijery lavitra ianao zany misy akondro eo misy manga eo misy paiso eo misy poma eo raha lavitra io a mitovy daholy zany hoe raha jerena lavitra zany tsika rehetra kristianina daholy fa izy jesosy mivony afantarana ny azo fa raha vao misy poma anankiray hoe menamena dia fantatra hoe poma ty donc raha afantarako anao hoe kristianina ianao dia aiza le vo aiza le vo fa misy vo manta dia manta zany mbola maintso koa fangaro amin'ny ravinao tsy vao zao rery kory misy kristianina miseho ivelana tamin'ny andro jesosy nisy zany ary adama raha dia ohatr'izany koa satria raha mamaky tsara hoe ny ten'andriamanitra dia hoe nihery an'andriamanitra izy tao anaty hazo dia avy eo nitafiravina viavy zany hoe no fahotana tao zany a dia aloha manao tafiravina mitafy fombafomba fivavahana aloha miafinaty any ny fivavahana ataon'olona anarina fahotana eo zany mieritreritra mihitsy misy fotoana reny filoham-pireneny reny vavaka ary tsy mivavaka tsotsotra fa tena any anatin'ny sekretera jeneraly ny fiangonana satria maniny satria misy fahotana ao dia miafina ao anaty azo ao anaty ravina fa mivoany ny afantarana ny azo anisany namezany jesosy tsiny a ny fariseo dia tsisy vo dia nyteneny mihitsy esorona aminao fanjakan'andriamanitra dia omena ny firenena zay mahavokatra ny vony ahoana ary ny ataontsika mba hisy vo misy anaky eo amin'ny jesosy ny teny zao hoe raha tsy miray amiko ianareo izy a dia tsy mahay fa maninona inona fa raha miray amiko isa anareo a dia mamobe voalohany zany mila miray am'y jesosy tsy miray anaty fikambanana hoe za efa skoty za efa anaty koraly miray am'izany ianao tsy isy vo zany fa miray an' jesosy dia misy vo jesosy koa miteny an'izao mihitsy hoe ireo namobe ozy izy Mateo 4:10 dia izay nandreny teny a dia nalala mila mandreny teny ianao dia mila malala dia namozy izy sasany 30 zato eny mila nity zany ianao raha te hamoy satria ty vo ty a tenin'andriamanitra mila letika eo anatin'ny fonao dia hitondra iaina résurrection fitsanganana amin'ny maty fiainam-baovao raha misy olo amin'ny kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha zany hoe kristianina zany a raha mijery tena kristianina ianao dia misy olona taloha sy olona amin'izao dia izy paoly hoe dinio ny tenanareo izy raha mitoetra na tsy mitoetra dia oka ana fifaliana ny tenanareo ihany ianareo izy ny tena famantarana koa hoe zanak'andriamanitra ianao tena kristianina dia misy vo jesosy a namoky olona tsy omby 5,000 jesosy a nasitrana ny jambo jesosy nisy boka folo lasitranina jesosy namoky olona 4,000 jesosy nanao famantarana be da be mahitsy fa rehefa tonga fitsanganana amin'ny maty a 20 ny nahita azy sa 500 Maria Petera mpianany tena izy ianao zany mety misy fotoana ianao manaraka an' jesosy nahazo fitahiana nahazo zavatra tamin'ny tompo izy ianao niasa marina jesosy tena nanasitrana ana natsoakana fa ny tena janaka jesosy dia misy vo misy fitsanganana maty misy fiainam-baovao nahita fa amin'izao ny olona manao activité be da be a jesosy koa tsy mila ny don zay koa don zany anazy zany famezam-pahasoavana paoly miteny mihitsy hoe maniry fatratra ny famezam-pahasoavana marina zay fa raha omeko fikadô ianao dia ny kadô ihany menao ana tsy isy dikany tiako tenena zany hoe ny don omeny jesosy atsika hoe atsika manompo ho an'ny hafa io ho an'ny namana famolam-panahy ny fiteny anteny tsy fantatra ny fanasitrana ho an'ny hafa io fa tsy ho an'andriamanitra mihitsy hoe averiko aminao ty andriamanitra fa jere fa za efa manina tao ny fruit ny menao azy ny vo satria iny misy asanao ary iny a mamparary anao satria mila miseho ny maina jesosy koa miteny hoe raha tsy maty ozy izy ny vo dia tsy hamobe izy fa raha maty kosa izy dia hamobe jerevo ny fambolena ianao amboly vary zany tsy maintsy vonoina aloha vary aha atao tsisy rano
tsy maintsy asiony maina dia alevina dia avy eny mitsiry dia anao koa zany raha tiana vo dia mila maty ary io le mafy be io tena mafy io tsika dia ho faty tsy ho maty akory andeha hamono tena maty amin'ny sitrapo maty amin'ny zavatra be da be zay io vao mamoa fa ny vo zany tsy mamora iandro tsy mamoro andro rehefa mamboly ianao letsia mamboly ianao vanila jirofo 3 taona reny vao misy kafe 4 taona ary io mila katsanana foana isan'andro raha vao nitady doroboka tanao raha ohatra hoe misy letsia zao dia namokatra izy tamin'ny ty amokatra bebe koa dia katsanana tsy haiko na rehefa tany atsimo atsinana zay ny fataony olona satria le ravina be io tsy ilaina io le fisehoany ivelana io tsy ilaina mihitsy raha vao mitady doroboka ianao asorona ary tady io le tenin'ny tompo iny hoe fanjakan'Andriamanitra ao izy dia tahaka ny voatsinapy izay kely indrindra amin'ny hazo rehetra nefa rehefa avy eo mitsiry dia mitombo be dia lasa hazo ary lehibe noho ny hazo rehetra dia tonga ny voromanidina ka mialokaloka ao aminy zany hoe rehefa midoroboka be ianao mora hidiran'ny fakapanahy mora hidiran'ny fahotana satria mieboebo dingana fahatelo ary Andriamanitra anao hoe misy fahazavana eny amin'ny habakabaka ny lanitra ampisaraka ny andro sy ny alina aroako ho famantarana sy fotoana ary ho andro sy taona ireo aroaka ho fanazavana eny amin'ny habakabaka ny lanitra izy anazava eny ambonin'ny tany dia nisy izany ary Andriamanitra nanao fanazavana roa lehibe dia fanazavana lehibe ho mpanapaka ny andro ary fanazavana kely ho mpanapaka ny alina dia nisy kitana alina sy ny kitana ary Andriamanitra nametraka azy eny amin'ny habakabaka ny lanitra anazava eny ambonin'ny tany sy ho mpanapaka ny andro sy ny alina ary ampisaraka mazava sy maizana ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahefatra izany amin'ny andro fahefatra dia misy an'io amin'ny fiainan'ny kristiana misy dingana koa hoe mila mazava aoka iseho ny fahazavaanareo izy Jesosy amin'ny asa soa ataonareo mba hiderainy rainareo izay any an-danitra nareo ny fahazavana izao tontolo izao tsy aza fenona hozy izy ny trano miorina tapo-tendrombohitra zany hoe no ny vo zany no vo ao aminao dia tokony hitany olona tokony mazava ianao miteraka fampandrosoana ho an'ny olona misy fanampiana taona be da be zany raha hoe zay fa tsy misy mihitsy kristianina ka tsy hita mihitsy izy hoe kristianina tsy hita mihitsy izy hoe misy raha vokatra zao ty mangy ty dia hitany olona rehetra hoe manga tokoa ny ao voalavitra dia efa hitanao dia hozy izy hoe ny fahazavana izy misy anankiroa ny ray masoandro dia ny ray volana ny volana izy ho mpanapaka ny alina dia masoandro ho mpanapaka ny andro zany hoe na maizina zany ny eo fiainanao na mazava ny eo fiainanao dia mila misy fahazavana foana ianao mila mirehatra foana ianao mila ho hitan'ny olona foana ianao hoe kristianina manana vo fa be da be ny kristianina teo moa nisy eklipsa any hoe maizina mampanjombona raha ianao zay kristianina misy foana le fomba fitenin'olona iny hoe kristianina hono izy nefa zao eklipsa zay tsy fahazavana ary zavatra tokony tandremantsika koa itsika nataony anjely ho fijerena sy ny olona hojerena zay Paoly hoe zay izy atao fijerena zao rehetra zao na anjely na olona zany hoe anao io mandehandeha isan'andro io misy olona mijerenao satria anao milaza anao mivavaka dia raha vao misy zavatra tsy mety etanao dia Jesosy zay maloto voalohany tsy anao mihitsy satria izay foana le vavany io le mpivavaka ihany io izy Jesosy hoe aminareo izy nitenenina ratsy ny anaran'Andriamanitra ny mijetelisa amin'ny tsy mpino zany fa mandinika anao ny olona jerena ianao zavatra efa niainako zany tantaraiko zavatra rehetrarehetra zany teneniko zany zavatra niainako tovy ihany eny antsika
fa tsy hoe fa fara-piainana be tsy izay mianatra daholo fa maninona moa mitovy ihany tsika satria namboarina vovoka zasy ianao mitovy ny vongana nanaovana antsika raha ravina nanamboarana na nanamboarana ny olona hafa na ry Paoly sy Petera dia mety samihafa ny zavatra niainana fa tsika samy namboarina ho nofo a vovoka dia mitovy zavatra taraiky izany zavatra iainanao iainako dotr'izay koa rehefa mifanahy zavatra mitovy ireo rehefa nateraka indray ianao misy zavatra tantarain'ny olona zavatra iainany amin'ny fanahy dia fantatrao satria iainanao nisy taona nisy olona izay nitory a dia rehefa nitory izy a efa reraka be izy efa tsy te hitory intsony dia avy eo nefa nisy olona tsy maintsy hotoriany ihany teo Mandjeva io miala tsy za tsy hoe anina amin'ilay izy a fa zaraiko aminareo fotsiny dia izy inona raha ndresahako amin'reto dia inona ny zavatra nyteneniny zao izy fantatro nareo fa manompo an'Andriamanitra be araka ny fahamarinana mihitsy tena tsy araka ny fahamarinana moa zany fa iny le tenin'ny Paoly hoe ny an'ny Jiosy izy a mazoto manompo an'Andriamanitra nefa tsy araka ny fahamarinana misy olona zany mazoto be ohatra zao mandinika maseritsika tena mazoto be reny raha manompo an'Andriamanitra araka ny eritrerina fa nefa tsy araka ny fahamarinana fa zao ny teneniny amin'izay rehefa avy eo fa mba tantara eo anahy fifandraisanao amin'ny Jesosy za zao izy rehefa tena ifandray amin'ny Jesosy dia tena tiako be le izy tiako be le fiadanam-po tiako be mihitsy le tena tiako be le Jesosy tena tsy te hitsahatra mihitsy afa hidera azy le tena ianao tena na ianao ara tena tsy mahajoro mihitsy fa tena dia mba ahoana izy izy ianao dia nijery le olona ohatr'izao fotsiny izy satria manino satria tsy iainany le izy tsy isy an'izany izy mety be fivavahana ohatr'izany fivavahana maty tsy mifo matory tsisy zava-panahy tsisy fietsehana nefa fiainana io fanamasina io tsy afaka indririnao indrinefatra dia voalazana io fa hoe ary Andriamanitra nametraka azy eny amin'ny habakabaka ny lanitra nazavana eny ambony tany sy ho mpanapaka ny andro sy ny alina ary ampisaraka amin'ny mazava sy ny maizina dia hitan'Andriamanitra fa tsara izany dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahefatra inona izy ny tanjon'ilay fahazavana ihany koa ampisaraka amin'ny mazava sy ny maizina tareo fa miverina foana ilay fampisarahana ianao zany raha amin'Andriamanitra mila fantatrao ny mety sy tsy mety mila miteny ianao rehefa misy tsy mety fa be da be kristianina tsy fantan'izay mety sy tsy mety tsy misaraka mihitsy ny andro sy ny maizina mo fa mitovy foana manao maizina ho mazava izy ny ten'Andriamanitra izay dia mazava ho maizina manao mamy ho mangidy ho mamy lasa mangidy lasa mamy mamy lasa mangidy toy izy ny tompo hoe loza anareo dia nyteneny koa hoe aoka hozy izy ho famantarana sy ho fotoana ary ho fotoan'andro ireo izany hoe kristianina fiainan'ny kristianina koa dia famantarana ny fotoana iny tena marina mihitsy satria raha te fantatsika aiza ho aiza n'izao andro fiainana izao dia jerevo ny kristianina jerevo ny kristianina Jesosy miteny zavatra be ny kristianina amin'ny andro farany mora ho avy mivianak'olona eny amin'irao ny lanitra moa hita finoana va izany hoe kristianina amin'ny andro farany a kristianina tsy mino teneny koa misy vehivavy janga hozy izy apokalesy 7:10 vehivavy janga zany a rentirenty be ny ivelany hisarika anao fa loto sy fatiny eo anatiny eo izany hoe fiangonana amin'izao mirentirety le teneniko teo hoe ravotra mampiseho zavatra ivelany kristianina amin'izao izy Jesosy a virjiny adala ny 10 adala ny 5 endry kristianina matory satria maniny satria maharitra ela ny mpampakatra tamin'ny Mosesy le naharitra ela iny moa dia izy mihitsy ny Israely tsy fantatray izay nanjo azy tsy fantany izay nanjo amin'ny Mosesy ohatran'ny kristianina amin'izao koa be da be ny tsy mahalala hoe ahoana marina moa Jesosy izay ahoana mombamomba azy hiverina marina ve izy tsy mahalala ny ninona momba ny Jesosy mihitsy izany kristianina amin'ny andro farany rehefa ohatr'izay zany te-panahy ny fiangonana rehefa ohatr'izay zany te-panahy ny olona anankiray dia efa farany ny andro satria ny ten'Andriamanitra mihitsy ho famantarana ny fotoana tentingana fahadimy a Andriamanitra zany misy dingany dia izay izay vao nanao olona tahaka ny endriny ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny rano be zava-mananaina ary aoka izy vorona nidina ambony tany eny amin'ny habakabaka ny lanitra ary Andriamanitra nahary ny biby vaventy anaty rano sy ny zava-mananaina mihetsiketsika rehetra izay efa betsaka ao amin'ny rano samy araka ny karazany avy
ary nyvolomanidina rehetra samiaraka ny karazany hafa ary hitan'andriamanitra fa tsara izany ary andriamanitra nitsotra anazy hoe maro anaka sy miabe tsara mameno ny rano ao amin'ny ranomasina ary aoka ho vonona iamaro eny ambony tany dia nisy ariva nisy maraina andro fahadimy izany tingana fahadimy a namorona ny biby andriamanitra biby izany moa atao ino biby izany atao hiasa omby ohatra hiasa tany ny soavaly ho entina hitaingenana ny borika atao milanja entana atao anompo ny biby izany hoe raha kristiana ianao misy asa fonompona tokony ataonao koa dia miparitaka ao izy mameno ny tany tsy mitena izy mijanona eo amin'ny sahedena mbola naveriny koa io tamin'ny nanao ny olona izy izany hoe izay koa ny tanjon'andriamanitra io tsy tanteraka mihitsy a zanak'Israely natsoina koa nanao an'io Noa natsoina nanao an'io fa nisy lesoka daholo fa ny fiangonana natsoiny Jesosy hoe indro aho maniraka anareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'Iresy zanakary fanahy masina dia mampianatra azy amin'izay nasaiko ny tandremanareo dia ny fiangonana no navitan'io ny tena mpianatra Jesosy navitan'io matoa tonga aty amintsika ny filazantsara satria tsy nijanona tao Jerosalema ary zareo ho vavolombeloko nareo manomboka eo a Jerosalema Samaria ka hatrany am-paran'ny tany